Mazava ankehitriny fa nizara roa ny collectivité candidat taoriany Tsaombiaza ny tolona izay nataon'izy ireo niaraka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Raha toka nanao fanambarana ny fijoroany sy ny toy ny endriky ny tolona izay ho ataony ny herinandro vitsivitsy lasa izay ireo mivondrona ao amin'ny collectif malagasy izay ahitana ny Andraobelona, Jean-Jacques Ratsetson, Roland Ratsiraka, Taina Ratapinjoelona ary Ajo Andriananarivelo dia nanao fanambarana ihany koa androany ny ankilany izay mivondrona ao amin'ny Firaisankina ahitana ny Antokotim, APM, Prositeny, Tsaratafina ary ASVM. Araka ny fanazavana izay nataony Marc Ravalomanana filohan'ny Antokotim dia nisy tokoa ny fijoikevitra ka natonga sa fizarana roa izao. Toy hoe misy disadisa tao zay fiteny azy amin'ny teny gasy, disadisa tao. Tsy hoe disadisa, fa ny hevitra tsy mitovy. Satria zao tsy nampitovy anay. Reo nefa nandeha teo olo, izy no nilaza hoe anao zay raha nandeha dia nanangana an'ireo collectif. Dia iny tsy haiko tsara dia efa collectif dadily. Zay. Dia izy nandeha aloha, dia nieritreritry izy hoe satria tsika no anona dia nanao fanambarana izy anao tanina reo e. Ay ve dia zay ny heviny. Satria tsy itovizana hevitra inoy tsara. Izy nilaza hoe tokony atao collégial ny fitantanana. Zay nilaza hoe tsy mety le collégial tsy ampy. Fa tsy maintsy misy mpitandrika. Zay. Eo amin'izay tsy mitovy. Dia zao hoe miady roa, tena miady roa zay. Zay sy présidentiel zany zao mitarika. Satria nareo fantatra. Mitarika zay satria tsisy zavatra mandeha zany fa tsisy mitarika e. Na fikambanana io, na organisation io, na société, tsy maintsy misy foana mitarika. Zay mitarika, fa zay nefa mitarika tsy hoe manao didiky felehibe na tonga dia tsy maintsy zay fa tsy maintsy ifampiarahana iny. Ho an'ity vondrona Firaisankina ity dia nambaran'izy ireo fa andray anjara feno amin'ny fifidianana sy lombavam-boaka sy ben'ny tanàna izay atao amin'ity taona ity izy ireo ary tsy hisy ny salotra ny anarany antoko fa samy mitambatra ao anatin'ny vondrona Firaisankina ny kandida iraisana manerana ny Madagasikara. Ny antoko rehetra ao anatin'ity na ireo fondateur izany na ireo antoko tafiditra ao anatin'io ao dia ny antoko-pijoroany antoko rehetra dia haka fahefana ary ny fahakana fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Zay tokony no mahatonga anay mandeha nampitambatra hely. Raha ohatra zao raha président Rivo sy président Marc Ravalomanana zao tonga any Toliara dia ohatra ny fitsenan'ny Toliara iny ny tsenan'ny anjareo any. Zay ny atao hoe Firaisankina zay. Raha zahay amin'ny président paraina koa tonga eto Antananarivo dia tsenain'izy telo mirahalahy ohatra fitsenany vahoaka ny Antananarivo. Tsy azo avela andeherery ny antokony fitondram-panjakana amin'ny fifidianana zay ho avy saingy na izany aza dia namafisiny Marc Ravalomanana fa tsy mety io lalam-pifidianana io ary mbola mandeha ny fitakiana any ambadimbadika any hatramin'izao. Ity fifidianana ity matoa zay hiditra amin'ity tsy amelan'ireo hitondra rehetra zahay. Satria rehefa tsy mirosaky tsika tsy mirosaky candidat sombavam-boaka ohatra dia manjaka ohatra mialina fotsiny reo reo to la tsisy mitsika zay tsy mety. Mbo miara mitsika sika rehetra. Raha izay faharoa tsy hoe mety amay io lafi-pifidianana sady mandehana iny eny fankatanay e. Hoe tsy mety eo ataonareo fa miresaka mitety an'ireo manolotra taratasy amin'ireo le communauté internationale ndreo zao sy le ino izy olona nivelan'ireo ohatra ny sadekiny any nareo fa nahita lesiko teo aiza ny recommandation anareo omena an'reto be marena ratsy reto dia eo izy ilaza hoe dia vitanareo neny fa ity koa nefa ny faharoany zany araka ny vakiko teo le teny nilaza hoe zay reto dia efa nitsipaka marindrano fa hoe tsy mety fifidianana atao ambilety io. Efa nilavina iny dia nilavina iny koa voka fifidianana. Fity anarenanay satria ity tena fifidianana de proximité na ny élection na maire na ny député zay indrindra akaiky voaka. Nandritra ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny vondrona Firaisankina dia tonga nanotrana azy ireo ihany koa ny solombam-bahoaka maromaro izay manohana azy ireo.